Atteinte à la sûreté de l'État. Inona zany izy enquête natao teo tamin'ny atteinte à la sûreté de l'État. Alika mahatsivandala Alors même, tu me fais quelle inona ny atteinte à la sûreté de l'État. Inona zany izy enquête natao teo tamin'ny atteinte à la sûreté de l'État. Alika mahatsivandala tsahavaratra. Ny fanakorontanana ny fiandrianam-pirenena tamin'ny alalan'ny fanomezana vola olona maromaro no vesatra ny ampanganana ny Saondrary Malala Marie Michel tao anatiny ny hainonazy voalohany teny amin'ny fitsarana tampony Malariva raha ny tatitra avy amin'ny mpisolo vavany. Dia ny fiampangana azy moa zany dia ny hoe atteinte à la sûreté de l'État ho ampangana ho nanao financement nanome vola olona maromaro mba hanakorotana tamin'ny volana febroary 2025 tamin'ny oktobra 2025. Tsy nahalala mialoha ny tena antony akaran'ny fampanohavana mihitsy ny mpisolo vavany Saondrary Malala Marie Michel hoy ny Keshen. Efa nisy ny taratasy vosiny mialoha nefa mikasika ny fandefasana azy any Amponjavonjomaika mialohany ny atrehany ity solombavam-bahoaka ny fianaratsoa voalohany ity ho fampanohavana io ho ihany ny mpisolo vavany. Izay tsy nafantatra hoe inona marina moa zany ny antony akarana fitsarana fa vao teo izay no nafantatra an'ilay izy. Rehefa niditra tao amin'ny bureau-ny magistrat instructeur moa zay dia sanganena ihany satria par imprudence angambany vao niditra zay dia efa hitanay ilay mandat de dépôt signé. Izany hoe alohan'ilay fampitorana alohan'ilay première comparution dia efa fantatray fa mandat de dépôt et madame le ministre. Anao fanoherana ny ity mpisolo vava ity moa ny mpisolo vavany Marie Michel Saondrary Malala taoriana ny fampanohavana. Nandeha ila mantsy ity raharaha ity ka nisy ny tsy fanajana ny zon'ny fiarovana raha ny nambara ny mpisolo vavany ihany. Zay manaiky ny décision fitsarana ary anao voie de recours izay voalazany lalàna anao opposition zay rapitso. Kanefa kosa tiany marina anatin'ity procédure ity dia misy zavatra tsy narahana ary anisan'izany ny principe du contradictoire sy ny droit à la défense. Principe du contradictoire satria vao natao le levée d'immunité dia tsy natsony izy tsy afaka niary teny izy fa dia natao à sens unique. Ohatr'izay koa ilay enquête rehetrarehetra nandeha tant au niveau ny police économique tant au niveau ny brigade criminelle. Ilay brigade criminelle moa zany fantatsika fa dia hoe rétention arbitraire détention arbitraire no nanaovana azy ka aminay misy violation grave any droit à la défense principe du contradictoire. Tsy mbola nisy raha teo ny fanadihadiana ara-materialy ny mahakasika ny vesatra fiampangana ny Marie Michel Saondrary Malala io ho ihany ny mpisolo vava azy. Tsy natao ankety momba an'izany raha izany zay manaraka an'izay dia hita fa tena bafo etateraka mihitsy ny lalàna misy zay voalazany namako teo zay dia tsisy hoe enquête mikasika ny élément matériel le anenjehana anay raha atsy aty amin'ny cour suprême zay vao malala hoe zao ary raha ny enquête rehetrarehetra natao dia tsy nahitana taratra an'izay zay hoe fandikana ara-materialy zay. Ny 4 janoary moa no nanomboka natao fanadihadiana teny amin'ny police économique ity solombavam-bahoaka ny fianaratsoa voalohany ity. Ny 5 janoary no vita ny fanadihadiana azy tao amin'ny police économique ka ny 10 janoary 2024 indray no nahazo ny fampahafantarana ny fitazomana azy tao amin'ny brigade misahana ny Elokapevava ao amin'ny police Pirenena izy ary notazomina natao fanadihadiana. 5 andro taorianany nitazomana azy araka izany no niatrika fampanohavana izy Saondrary Malala Marie Michel solombavam-bahoaka ny Irmara voafito tao fianaratsoa voalohany. Ezaka hitondra loha hevitra tsika dia anasa vahiny koa anatin'izany mba hitondra ny fomba fijeriny amin'ny fahitany raharaha loha hevitra mba anisan'ny mpanjinina zany amin'ity herinandro ity ary anasan'andro vahiny izay mety ho avy eto dia mikasika ny hoe rafitra ara-pitantanana toy ny ahoana no mety amin'ny Madagasikara mba hisiny atao hoe fitoniana filaminana na stabilité ary mba ho herina fa ho andro fototra hisiny le atao hoe fampandrosoana eto Madagasikara. Zay no ataontsika hoe ezahana mba hakana ny hevitry ny mety izay mety ho vahiny eto fa raha tsisy moa ny vahiny dia tsika ihany koa maka ny hevitra ao mpieno ahoana ny etrareo zany hoe ny régime zany no hoe régime inona na ohatry ny ahoana
no iverina fa mety adapté amin'ny raharahan'ny firenena mahakasika ny kolotsainy, ny tantarany, ny zavamisy sy ny ataontsika hoe manoloana ny vanim-potoana zany dia zay no resan'ny antony mantsy dia izao tao anatin'izay ataontsika hoe repoblika efatra ny fandimby zay ka tongavana amin'izao atsika hoe fanavozan'izao dia miongana foana ny mpitondra tsy mahavita mandafaharoa akory misy hatrany tsy bahoaka ary mefoy de mefoy ny fotoana itsingerena zany amin'izao fotoana zao taloha izy 10 taona zao izy efa 7 taona dia asa raha mbola hena maloana zany dia zany rehetrarehetra zany no tsy maintsy jerena hoe inona ny antony dia miezaka ihany zany mba manao an'ilay diagnostika dia manontany ihany koa fa inona ny tena zavamisy tena miankina amin'ny tsikety ve sa miankina amin'ny zavatra misehatra raisam-pirenena ve sa toy ny ahoana ko satria efa miatra neto ny vahintsika amin'ity an'io ty dia mato Paul Rabary dia tolorana ny arabo izy amin'ity maran'ity miarabanao dia mato Paul Rabary miarabantsika rehetra ry misaotra ny top radio amin'izao fanasana izao dia manasantsika rehetra anaraka ny fandaharana ry ametraka fanontaniana rehefa avy eo ie koa satria moa tia ny fiarana voalohany amin'ity taona vaovao enina amby roapolo sy roa arivo ity dia miarabanao koa nahatratra n'izany taona zany ary dia maniry koa zany ny fahasalamana ary fahalemana dia fifankatiavana firaisan-kina ary fahasambarana ho an'ity taona ity dia mba ho taona zina raha atao mpangotokana zany na ho anao ny ankohonanao ho an'ny firenena ihany keo dia mato Paul Rabary zay no lava fa ianao tsy hoe vahiny eto amin'ny fandarana fa efa mietseritra eto ihany fa araky ny resaka ny fampiresahana meloa zany dia hoe manoloana ny zavamisy ny tantaran'ny firenena rehefa nyzoina raha tsy hijery fotsiny raha tsy ny tao aorianany ataontsika hoe 770 dia tsy mety maro toerana mihitsy ao anatina repoblika tsika io zany hoe tsy mety maro toerana mihitsy zany ilay ohatsika hoe fitondrana fanjakana zany eto Madagasikara asa rafitra mahatonga zany olona mahatonga zany zavatra misy eo amin'ny sehatra raisam-pirenena mahatonga zany dia etitsika io satria hitatsika zany ary efa miditra ao anatin'izany le hoe fanavozana ny repoblika dia eo indrindro satria mieritreritra zany hanangana firenena hiditra ao anatina repoblika fahadimy dia ianao Paul Rabary mpandinika fiarahamonina ianao Paul Rabary zay ataontsika hoe mampianatra ihany koa any amin'ny fiarahamonina eny amin'ny anjerimanontolo ianao Paul Rabary zay mitarika atoko ihany koa dia ny fireneko zany dia mba mety manana ny hevitrareo ny fomba fahitanareo ny zavamisy ianao raha teo dia tsy vahiny vavanana amin'izany dia zay indrindra zany no anokafantsika ny tafatava amin'ity marain'ity dia mato Paul Rabary hoe fa inona ohatrotra ny ahoana mahatonga an'izany instabilité dia raha iresaka tsika hoe fanavozana ny repoblika rafitra toy ny inona ny tena mety mba hisiany zay ataontsika hoe stabilité raha ohatra zay no miresahana an'izy mba ahafahana tena mba miresaka sy mahita sy matsapa an'izany atao hoe fampandrosoana zany ia 5 taona nahazoantsika fahaleovan-tena tao anatin'izay 5 taona zay repoblika efatra no nandalo teo filoham-pirenena voafidam-bahoaka isa 2-3 na mety metran'izay aza nandalo teo ataontsika herina miaraka leny verininy roa zany ohatra atao 5 satria tsy ranana zany dia avy eo Didier Ratsiraka dia avy eo professeur Zavalbera Didier Ratsiraka le olona dia Marc Ravalomanana dia avy eo Erajonana Mampianina dia ny Ratsoely zay koa enina avy eo misy hoe Didier Ratsiraka nandeha indroa isy sala amin'izay zay ny tatana teto dia premier ministre efa mihoatra ny 10 noho ny fandimidimy teo filoham-panjakana anaky adresika ohatran'izao i Ramanantsoa Ratsy Mandrama avy eo nisy Norbert Lalartsiraola zay filoham-panjakana Rive Rakotovao zay filoham-panjakana ny ankehitriny moa zany tonga tena azo filoham-panjakana anaky 5 tsika dia tenareo tsara fa efa 6 zany filoham-panjakana tatana ny firenena dia ministra moa zany tsy tamboisaina fa isaky manova ministra tsika dia 30 miova dia misy ray andro misy tapakandro ministra dia mbola ohatran'izao ilay firenena zany hoe tsy resaka olona aloha zany ilay izy satria nandramana daholo ny olona rehetra
nandramana teo ny mpampianatra, nandramana teo ny mpitarika tafika maramila, nandramana teo ny entrepreneur, nandramana teo mpitsabo zay koaiza satria professeur, nandramantsika teo ihany koa ny mpitatanorina ny DJ, nandramana daholo zany ndraindrandratra fa de mbola ohatran'izao ihany tsika. Tsy resaka olona zany ilay izy averiko ny ray ary tsy resaka hoe asan'ilay olona le izy hoe izany satria raha mieritreritra n'izany professeur Jafy Albert zany tsika farafahakeliny any am'raika amby folo taona ny vao tonga professeur de nandramana teo daholo zany. Raha resaka indray tsika hoe ny any ivelany nandramana teo niaraka tamin'ny frantsay tamin'ny république voalohany, nandramana teo niaraka tamin'ny tatsinalana ny Russie sy ny Koreana satria io avoloa io dia ny Kim Il Sung zany hoe raibe any Kim Jong Un amin'izao fotoana izao nanao an'io avoloa io ry Gaddafi nanampy tamin'izany ry Saddam Hussein nanampy ny filoratsiraka tamin'izany ary nandramana ny tatsinalana, nandramana ny frantsay, tonga teto ny israeliana nanampy antsika tamin'izany nisy base militaire nisy nahazady ry Emeritsy Tosika tamin'izany fotoana zany, nandramana daholo mihitsy zany ny zavatra rehetra teto Madagasikara. Aveo taty aoriana de niditra indraytsika tao anatin'le hoe fisokafana amin'izao tontolo zao de miara-miasa amin'ny sinoa tsika zao tsika so miara-miasa amin'ny arabo, miara-miasa amin'ny rehetrarehetra zany tsika fa tsy mbola hitantsika hoe mbola sahirana foana zany tsika. Nandramana teo no hoe alao tazomina rangany ny vola malagasy fixen'ny fanjakana ny vola tamin'ny alohan'ny 92 tanoany mbola tsisy n'izao flottement zao fa zany hoe ny fanjakana mahatra hoe zao sandam-bola malagasy nandramana daholo zany fa de tsy nitsahany tsy tongana ny sandam-bola malagasy satria raha taloha de 1 franc français mandididina ny 50 francs malgasy zao ny 1 euro mandididina ny 25 000 francs malgasy atao toziny tazomina zany lay izy de hitanareo zany fa mitsotongana foana lay zavatra de mametra-panontaniana zany tsika inona lay izy ny zavatra constant zany zavatra tsy niova aloha de nirafitra ny tondrana ny Madagasikara nanomboka tamin'ny fametrahana ny republika Maria koa fa nirafitra ny tondra Madagasikara tamin'ny fametrahana ny republika tamin'ny 1958 nitsangana ny republika ary efa nitsangana io republika io de nanangana ny KFM tany Atamatavy hoe atokony congrès ny fahaleovan-tena ny Madagasikara njoron'ny pasteur Andriamanjato Richard satria tsy mifanaraka amin'ny eritrerini ilay lalana andehanan'ilay republika.